Andehantsika hiverina anokatra ny baibolitsika ato amin'ny bokin'ny Isaia toko faha 112, bokin'ny Salamo 512. Ato amin'ny bokin'ny Isaia toko faha 112 dia ovakitsika ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Bokin'ny Salamo 512 kosa dia ovakitsika ny andininy faha 112. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anarany Tompo. Isaia toko faha 112, andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Ny fanahy Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra i Toriteny somafaly amin'ny mpandefitra, fa naniraka ameny toritory fo izy, tory fahafahana amin'ny babo sy famohana ny tranomaizina amin'izay voafatotra. Itory ny taona kasitrahan'i Jehovah sy andro famaliana Andriamantsika. Ampionana ny malahelo rehetra. Ao amin'ny Salamo 512 andininy 112, zao no vaky ny teny amin'ny anarany Tompo. Satroanao voninahitra ny taona amin'ny fahatsaranao, ary ny dianao mitete menaka. Ho an'izay teto tamin'ny alakamisy dia nandray ilay lohahevitra hoe taona kasitrahan'Andriamanitra, taona satrohan'Andriamanitra voninahitra. Misy fizarana telo izay nojerevana ary noraisina tao anatiny ity lohahevitra ity. Anankiray dia hoe fantaro ireo karazana taona tsy mahomby mety andalo. Teo fizarana faharoa no ny anarana an'ilay hoe ny famaritana ny atao hoe taona kasitrahan'Andriamanitra, taona satrohan'Andriamanitra voninahitra. Tao fizarana fahatelo izay nijanonana farany no nandraisana an'ilay hoe inona no tokony atao mba ahitana, mba azahoana, mba ahatsapana ilay hoe taona kasitrahan'i Jehovah, taona satrohan'i Jehovah voninahitra. Raha somary mamintana kely tsika teo amin'ilay fizarana voalohany dia misy zavatra maromaro izay tsara ho fantatra mahakasika ny hoe karazana taona tsy mahomby mety mandalo. Salamo 5:5 misy ilay hoe taona ahitan-doza. Ao anatin'ny taona anankiray dia mety hisy loza. Eto vao miantoa ny taona dia loza, anentenantena ny taona loza, efifarana ny taona mbola mitera-doza ihany. Amin'ny Salamo 7:30 andininy 7:20 misy ilay teny hoe taona mosarena. Mosary tsy fampikanina, tsy fampindrano, anjakan'ny anohanana, tsy fampiana, fasairanana. Hitantsika tany Egipta nisy 7 taona angarangidina. Mosary. Hitantsika izay nitranga tamin'ny tao Samaria, nisy fotoana anankiray nisiana mosary, tsy nisy hanina, tsisy sakafo. Amin'ny Salamo 1:30 andininy 10 dia miresaka ny Baiboly ny amin'ny hoe taona
mampisento hoy io andininy anankiray hoe lany mpisetona ny taonanay. Taona anankiray ny akabetsahany sy ny akamarony ny fotoana, ny andro, ny volana, ny herinandro, nandalo fandimbo tao amin'ilay taona anankiray dia tsy mitondra fa-tsy fisentona. Mampisento, mampalahelo, taona mavesatra zany a, taona ratsy zany a, taona tsy mahomby zany. Salamo 7:7 dia misy ilay teny resahan'ny mpanao salamo hoe taonan'ny fahoriana, lany amin'ny fahoriana, tsisy masoandro miratra. Manantena hoe angamba amin'ny volana ambony mety mba hisy zavatra mahafinaritra, angamba any amin'ny deuxième semestre any mba misy vaovao mahafaly. Fa taona anankiray lany amin'ny fahoriana. Joela 2:2 misy ilay karazana taona anankiray lany ny valala, lany ny sopanga, taona ny fahampitena, taona ny faharavana, taona anankiray zay nitondra fahatiantoka, fahavoazana. Ary dia zao taona tsy mahomby ihany koa zany. Be dia be ny karazana taona ho tatamety tataka zany. Fandretsika ny hoe taona ratsy, taona fotsy, dia hoy ny olona rehefa mitantara tadidiny mihitsy le taona anankiray izay nitondrany mangidy, nisotrony kapoaka tsy telona, nirakitra tantara mahatsiravina teo amin'ny fiainany, teo amin'ny fianakaviany, teo amin'ny momba azy rehetra, namela olatra sy ratsy. Dia hoy izy miteny hoe nampitondra nofo ratsy ho anay mihitsy iny taona anankiray iny. Nangidy taminay ny noentiny iny taona iny, nampitondra fahaisana anay iny taona iny. Tamin'iny taona iny manko, ilay taona izay tena nisipavoazana teo amin'ny fiainako. Nangidy tamiko satria nanimba zavatra be dia be teo amin'ny fiainako, nampitomany ahy iny taona iny. Tena nampalahelo ahy iny taona iny. Tsy afa-panadinana manko tamin'iny taona iny. Tena mafy tamiko iny taona iny. Tsofina rano ianao aty am-piandohan'ny taona, tsy atratranao an'izany karazana taona tsy mahomby izany. Amen. Ary zay nisoranay an'Andriamanitra no entiny tompo etanao amin'ity alahady voalohany ity ho apetrakitsika eo an-tanan'ny tompo ity taona 2025 ity, mba ho taona mahafinaritra ho anao anety taona ity. Taona kasitrahana, taona satrohan'Andriamanitra voninahitra. Ary dia zao ny fanoloran-tenanao, ny asa fanomponao, fiainam-panahinao dia ho feno fankasitrahana, feno fahombiazana, feno fitahiana, feno fahasoavana ny Andriamanitra anao zany. Isy olona aminareo reo amin'ity taona ity andray mibatisa ny fanahy masina. Isy olona aminareo reo amin'ity taona ity ho mpandroaka devoly ikoizana. Isy olona aminareo amin'ity taona ity ho evangelista ampiasain'Andriamanitra eny amin'ny hopitaly, eny an-tsena, eny amin'ny mpiarabelona. Isy aminareo reo ho ampiasain'Andriamanitra amin'ity taona vaovao ity. Amen. Mba ho taona kasitrahana ho an'ny fiainanao ara-pahasalamana, ny rofirofo rehetra, angamba 2 taona 3 taona, dia nety tena namotoka teo amin'ny fahasalamanao, tsy nety niala intsony, dia reratreraka ianao, tsy mety tena mahazoaina ianao, indraindray dia mararirary ovana ianao.
fa amin'ny anaran'i Jesosy ho taona kasitrahana ho anao ty taona ity. Dia ho salama tsara ny ianao amin'ity taona ity. Fidiram-bolanao kone isy fankasitrahan'Andriamanitra. Ny business tsy nety tamin'ny taona lasa mety amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Fampiasam-bola rehetra, ny investissement rehetra izay ho ataonao amin'ity, ny vinanao rehetra amin'ity taona ity, tsofina rano androany, Andriamanitra nokatalalanao amin'izany. Amen, 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 amen. Devoaranay ny mivavaka ho anao. Devoaranay ny mitsotra anao. Devoaranay ny mitarika anao, mba hampahomby anao. Ary ho ity lehilahy anankiray tsy ho vavolombelona tamin'ny taona anankiray. Pasteur, ny fotoana anankiray alahady voalohany tao amin'ny taona izay nidirako tao amin'ny fiangonanareo, tsy adihiniko mandra-pahafatiko. Fa hoana ho tena fahagagana, tena zany ny teny asan'Andriamanitra. Zany ny tena hoe Andriamanitra mandray atanana le taona anankiray. Ho ataon'ny Tompo aminao zany amin'ity 2025 ity. Ho ataon'i Jesosy aminao zany amin'ity 2025 ity. Inona moa ny famaritana an'le hoe taona kasitrahana, taona satrohan'Andriamanitra voninahitra. Be dia be mitanisa n'io andininy io. Salamo 5:20. Fa maro amin'izy ireny tsy mahatakatra, tsy mahafantatra no hoe inona moa no tena arena miafina sy lalina ao anatiny io andininy anankiray io. Dia mitanisa fotsiny. Satria anao voninahitra ny taona, dianao dia mitetemenaka. Halleluja. Tsy mandingana akory ny janvier, io fa bokany trosa. Tsy mivadika akory ny février, io fa kivy. Tsy tonga akory ny mars, tsy mamonjy alahady hariva intsony. Vadika ny amin'ny mois de juin ihany, efa tsy hita intsony, tsy hita intsony, tsy hita intsony. Zany ve le taona ny satrohan'Andriamanitra voninahitra? Tsia. Voalohany indrindra ny atao hoe taona kasitrahana, taona satrohan'Andriamanitra voninahitra, dia asa dino. Taonjina io, taom-pavokarana io, taona ny fitombona, taona ny firoborobona, taona ny fahabetsahana, ary manomboka amin'ny fiainanao ara-panahy zany voalohany indrindra. Mafana foenao, rehatra tsara, velona tsara, toy ny sampana miray amin'ny tena voaloboka, ary tahaka ilay azo ambolena amoron'ny rano velona, izay dofidofitra, maitso mandrakarivo, mamoa amin'ny fotoana, tsy mety malazo, satria nahoana? Taonjina ho anao ilay taona anankiray. Mandalo ny tafiotra, fianao mirehatra. Mandalo ny ady, fianao mafana. Mandalo ny fakapanahy, fianao mitoetra mijoro tsara. Ninona fanafiana taon'ny devoly? Faty aminao, jamais aminao ny teny hoe kivy iverintalana, tsy vavaka intsony aho, tena hoaka izay, tsy andodimma intsony aho. Fianao te taky ny liona tanora anankiray, mandroso, tsy mivily, tsy miemotra, tsy mijanona, ny fantatrao te zao, mandroso, anavana foana, miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Ka na dia kianina azy ianao, mety ho fisaina ianao, mety ho atao resaka ianao, mety isy devoly mihitsy hitsangana hiady aminao, fianao mitohy mamokatra, mitohy mamokatra. Mihatsara ny toe-panahinao, mihamasina ianao, mihamadio ianao, mihamatahotra an'Andriamanitra ianao, ary mihamandroso, satria nahoana? Taonjina ho anao le taona anankiray. Sy ho amen na mafibe azafady indrindra. Asan'ny apôstôly 7:14, andiny 7:10, misy ilay teny anankiray miresaka manao hoe tsy mamela ny tenany tsy anana vavolombelon'Andriamanitra. Manao soa izy
mampilatsaka ny ranonorana eny amin'ny lanitra ho antsika sady manome taonjina ka mahavoky ny fontsika amin'ny anina sy ny fifaliana. Manome taonjina. Mba ho taonjina ho an'ny mpampianatra sekoly alaty rehetra nety taona ity. Ho an'ny mpianatra sekoly alaty rehetra. Amen. Amen. Mampalahelo le fampianarana sekoly alaty. Tsy mandeha mihitsy. Tsy mandeha. Tsy vel. Tsy posipos. Mampalahelo fa be dia be. Fiangonana tahaka izany ny zava-misy. Toy ara-Daoda mampianatra ao anatin'ny boky maitso. Tsy gaga ho izy raha ny mpianatra sekoly alaty tsy misy fanoloran-tena vel, satria ny mpampianatra ny modely voalohany tarafiny ny mpianatra tsy ohatry ny mpampianatra fa ny mpianatra raha tonga taky ny mpampianatra izy. Saotra ny tombo fetoanivontsika dia miezaka amin'ny mpampianatra sekoly alaty. Mahafohy fotoana ny maro amin'izy ireny. Mahavatra mivavaka, manohana mibavaka mpianatra sekoly alaty zay ndreketany, satria fanaovonjeny reo vita mitondra mibavaka, mampahery andreo amin'ny fomba rehetra izy. Mivavaka ho an'ireo, manohana an'ireo, manoro an'ireo. Mivavaka tsika aty amin'ny fiandohan'ny taona mba hivoatra sy hazakazaka hitombotsy hitohainane ny fahavokaranao amin'ny sans sekoly alaty. Toy izay koa na eo amin'ny tanora, eo amin'ny fanompona rehetra, eo amin'ny fitoriteny any amin'ny section, eo amin'ny fanentanana rehetra. Nampihetsi-po ny fangatahan-tsodrano vavaka nataon'ity tanora iray tamin'ity herinandro ity. Zaho izy manao fanompona eny amin'ny hôpitaly, mivavaka ho an'ny marary, mitondra fampaherezana ho an'ny tsy salama, mizara zay mba azoko omena anampiana azy ireny. Mivelatra tokoa ministerany, ary tena ampiasain'Andriamanitra izy. Ary hoy izy ny teny, tsapako fa tanora loatra aho. Mila tosika mibavaka, mila tsodrano ty amin'ny fiandohan'ny taona. Tonga teo izy, nangata-bavaka. Andriamanitra ny ahitany fanompona izany. Engane, tsy anankiray, tsy anankiroa, fa mba itsika rehetra eto dia mba hanana fahavokarana ra-panahy amin'ity taona ity. Halleluja! Karavy ny devoly akafanahy amin'izao na izao na izao, dia ianao no amaly tsy manam-potoana amin'izany ary Satana. Maika amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, maika amin'ny fantarany ambainday ny fanjakan'Andriamanitra, tsy manam-potoana amin'izany afazafady. Dia ny ataonao no ataonao ampandroso, hiara-miasa amin'i Jesosy, ho tohana fa tsy ho vesatra. Fantsopitahina ho an'ny asan'Andriamanitra. Fa maritana atao taona ankasitrahana, taona satrohan'Andriamanitra voninahitra. Joba 9:30, ny 110 andeka efa kitsika io 1 anankiray anankiroa io amin'ny anaran'i Jesosy. Joba 9:30, 110. Dia nanokatra ny sofiny ay fananarana izy ka nandidy azy hiala amin'ny heliko. Raha mankatoso manompo azy izy dia ho laniny amin'ny fanambinana ny androny, ary ny taonany amin'ny fafinareta. Taom-pifalena, lasa taom-pandresena ilay taona anankiray. Tena azon'Andriamanitra tao ny mitondra anao amin'ny fifaliana manomboka aty amin'ny fanombohana ka hatrany amin'ny famaranana. Mino an'izany a? Ain'Andriamanitra atao ho anao zany. Zay manao amenna rehetra dia ho tanteraka aminy ane zany. Ny taona ny amin'ny fafinaretana, ny andro lany amin'ny fanambinana. Latsinainy misy fitahiana, talata misy fanambinana, larobia misy fifaliana, lakamisy misy fandresena. Aitsika ny hitotra zany ao amin'ny Jesosy rery ihany. Hoy izy David, Salamo 3:4, entiko fahatsarana, fanondram-po no anaraka amin'ny androko rehetra. Menatsimo ianao
fahatsarana, famindram-po, fahasoavana. Ianao manenjika bus iny a? Taramano miako. Manenjika bus, manenjika anao viorina le fahatsarana, fahasoavana, fitahiana. Manenjika anao! Makeny atsena anao manenjika anao izy. Neny sasany devolo ny manenjika azy. Neny sasany. Tahotra step-step, zany manenjika azy. Raha tsy fanahy, tsoka, na dia tsy misy manenjika azy. Fianao kosa tsy mba tahaka izany. Anao azakazaka raha tosika avy ato aoriananao ane, ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra sy ny fitahian'Andriamanitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Joela toko faharoa famaritana fahatelotsika ny hoe taona kasitrahana, taona satrohan'Andriamanitra voninahitra. Zao ny lazainy Joela ao amin'io andininy mafinaritra io. Joela ny toko faharoa andininy 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aronerako anareo ny taona no an'ny valala, dia ny koraika sy ny sopangariny kijetra zay miaramila betsaka nalefako amely anareo. Onerako taona fanonerana, zay le taona akasitrahana, zay le taona satrohan'Andriamanitra voninahitra. Misy zavatra verinao ve tamin'ny taona lasa? Mety tsy very fiara ianao, tsy very moto ianao, fa nisy fitahiana tokony ho azonao saingy tsy azonao. Misy tena valim-bavaka tena tokony totona tao aminao, fa ny vilalana na mbola tsy tonga tsy azonao tamin'ny taona lasa. Aza malahelo hoe vavakatsika amin'ity taona ity, oneran'Andriamanitra ho anao an'izay tokony ho anao rehetra tamin'izay. Na tamin'ny 2010, na tamin'ny 2020, na tamin'ny 2015, ho atambatr'Andriamanitra izany dia onerany ho anao. Tadidinao ny fiainan'ny rota, misy fanonerana magaga. Niala tao amin'ny taniny izy, dia lasa nidina tany amin'ny tany Moab. Nieritreritra andositra mosary. Indraindray tsika diso hevitra hoe andositra problema, fa any amin'ny fotoana ansiratsika iny mihitsy no hitsenan'ny olana 520 sy 100 alina loha. Problema be dia be, tsy fakahitana. Ilaina foana manontany an'Andriamanitra amin'ny fanapahan-kevitra. Tasa tany i Naomi niaraka tamin'ny vady aman-janany. Nampalahelo. Nampalahelo. Tany maty ny vadiny, maty tany ny zanany rahalahy. Fongana tanteraka. Na niendriky Naomi azy, niova. Niova. Tena niova. Hany ka rehefa niverina tao amin'ny taniny izy, maro ny saika tsy nahalala. Inao mivare ity. Jerena. Mba olona tena manamaizy azy niala teo an-tanàna, niverina avy any, potipotika, motsamotsa, ravarava, torotoro. Sofa tsara Andriamanitra. Fiverenany tao amin'ny taniny, nanoneran'Andriamanitra ny lasany rehetra tsy naomby. Ary dia zao, nisy fiainana feno voninahitra teo amin'ny fiainany Naomi. Ho ataony ny tompo aminao ane zany. Tadidinao ny Joba, rava ny fananana, injerany trano, maty ny zanaka. Ny vadika io tena nanahirana. Ny vady pendrana, ny vadiny Joba, loza. Tena tsy mba nampahery, nampiravoravo tanana. Fa tao Andriamanitra, tao Andriamanitra. Joba 42:10, vadika ny zavatra rehetra, hoy ny Baiboly, noneran'Andriamanitra avroeny torak'izay nananany taloha, ny nameny any Joba na zanaka, na fananana, ary dia zao niarina indray, nitsangana indray ny fiainan'ny Joba. Be dia be ny fiainanareo reo atsangan'Andriamanitra amin'ity 2025 ity. Amen. Onerany tompo, oneran'Andriamanitra. Amen. Faefatra, famaritana, ny atao hoe
taona kasitrahana, taona satroan'Andriamanitra voninahitra. Salamo 7:70, 1:10. Inona moa no atao hoe taona akasitrahana, taona satroan'Andriamanitra voninahitra? Zao no lazainy Iasafa mpanao salamo amin'ny eo andininy ankiray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy aho, zao no maharirary aho ho tsaroko ny taonan'ny tananakavanany avo indrindra. Taonany tanan'Andriamanitra. Raha vao resana hoe tanan'Andriamanitra zany, zavatra anankiray tena ngeza indrindra. Ny tanan'i Jehovah, tanana mpanao fahagagana, tanana mpanao mirakla, tanana mampisy ny tsy misy, tanana manafoana ny misy ho lasa tsy misy. Engany mba hiverina amin'ity taona ity, zany taona ny tanan'Andriamanitra zany eto amin'ny asan'Andriamanitra. Amen, 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 amen. Azafady. Dia eo amin'ny fiainanao koa, isy tanan'Andriamanitra hiazona anao, hitahiry anao, halohana anao, hampahery anao, hiado anao, hitondra fitahiana sy fahasoavana eo amin'ny fiainanao, hanokatra ny lanitra sy ny varavarana mikatona rehetra eo amin'ny fiainanao. Dia ho fahagagana, ty miasa ny fahagagana no andravaka ity taona vaovao ty ho an'ny fiainanao rehetra. Amen. Fizarana fahatelo. Inona ny tokony ataontsika? Tsy tonga ho azy. Tsy zay tiantsika matetika no jinjaintsika, fa izay nafafintsika no tsy maintsy jinjaintsika. Misy condition zavatra rehetra. Marina fa eo ny fahatsaran'Andriamanitra sy nindra fony. Fa satino, misy condition zavatra rehetra. Salamo 7:30 ndefa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy ity andininy anankiray zay be mpahafantatra ity. Salamo 7:30 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 7:30 Azafady. Kino amin'ny Jehova ny lalanao, ary matokiko azy dia ataony tanteraka. Mila miankina amin'Andriamanitra tsika. Mila manankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra tsika. Mila mametraka ny hoavitsika eo an-tanantsika. Ity taona ity, ndao tsy mapetraka amin'ny fahalalantsika fotsiny. Ekena ilaina ny manao calendrier ty amin'ny fanombohan'ny taona. Zao ny calendrier annuel anay. Moa tsy samy manao daholo zany daholo, na ny présidence, na ny ministère isan-karazany, sampandrara, sampanasa. Zay manko ny zavatra anankiray zay tena ngeza indrindra. Fa satria tsika te ahomby, te ho lasa lavitra, voalohany indrindra aloha, andao aloha kintsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ray sotoy ny zavatra ray le 2025 dia hoe taona ten'Andriamanitra, tompo ty taona vaovao ity apetraka ao am-pelantananao ny momba rehetra, ny fiainako rehetra, ny fanompoko anao, ny ministerako, ny momba rehetra Jesosy eo, ny fahasalamako, ny ankohonako, ny hoaviko, ny faty aman-janako, ny asa fivelomako, ny momba rehetra. Rehefa apetraka eo tanan'ny tompony hoavinao, azo antoka fa amiratra ny raha pitsonao, ny raha fakapitsonao, 2025-nao amiratra amin'ny anaran'i Jesosy. Jereo Jakoba, andalana ho any Harana, niala avy tao amin'ny tranony ray aman-dreniny. Genesis 20:20 sy 20:20. Napetrany teo an-tanan'Andriamanitra ny lalany, ny fiainany. Mba firy reny ray mpianakaviana e? Mba misy reny mpianakaviana veto ametraka ny taona ity taona vaovao ity hoe ho an-tanan'Andriamanitra, manomboka aminy sy ny ankonany, ny momba azy rehetra. Iaraka aminao Andriamanitra raha izany no ataonao, hitanao Andriamanitra raha izany no ataonao. Tena mila miankina amin'Andriamanitra itsika. Ezra 9:20 ka hatramin'ny 3:20. Ezra nitarika ny olona hiverina tany amin'ny tanin'i Jerosalema. Dia voalaza amin'ny Baiboly
ny fahatianina sy ny vavaka teo morony io ny ahava nametraka ny diany teo an-tanany ilay Andriamanitra izay ny tompoy ny razany dia i Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Dia hoy ny 17 tapany farany, dia ny aino anay Andriamanitra. Rehefa apetrakatsika eo tanan'ny tompony fiainantsika, iaino antsika izy. Iaino anao any Andriamanitra mandritra ty taona vaovao ty ranabavy rahalahy, tahin'ny tompony ianao. Amen. Jereo tsara rehefa niantrika dia Abi mpanjaka sy ny Joda rehetra, tantara faharoa toko 17, 17 sy ny 17. Ady mangotraka, ady mafana. Fa napetrany teo an-tanan'Andriamanitra. Hoy ilay andininy anankiray ao amin'io tantara faharoa toko 17 io. Niankina tamin'i Jehova. Niankina tamin'i Jehova Andriamanitra ny razany izy. Dia tonga nahery. Ahery an'izay rehetra manankina no aviny ao an-tanan'Andriamanitra. Tonga ny amin'ny mois de septembre fa io anao mbola mahery ianao. Tonga ny amin'ny mois de juin raha mbola tsy miverina Jesosy mbola mahery ianao. Tonga ny amin'ny mois de novembre 2025 raha mbola tsy tonga Jesosy fa mbola frais tsara mihitsy ianao. Ho visy varana ny kiraronao dia efa matra amin'ny andronao ny herinao amin'ity 2025 ity amin'ny anaran'i Jesosy. Fa diony miankina amin'ny herin'ny teny, fa diony miankina amin'ny fahalalana, fa diony miantehitra sy miankina amin'ny olombelona, miankina amin'Andriamanitra. Dia andresy ianao, ahomby ianao, ho tafavoaka ianao. Afaka maheno amenina mafy be ve azafady? Faharoa, inona no atao? Eksodosy toko 17. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka amin'ny 5:12. Ajanontsika amin'ny 9:11. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Eksodosy toko 17. 5:12. 9:11. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehova, raha tsy araka amiko ny fanatrehanao dia aza mitondra anay hiakatra iala-te. Fa amin'inona anao fatarako eto fa mahita fiteo masonao asy ny olonao, mo tsy amin'ny andehananao miaraka aminay va mba ho voavaka izay dia izao sy ny olonao amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ilaina le hoe manankina ny fiainana amin'Andriamanitra fa za mijanona eo amin'izany point iray izany. Fitiana anankiray faharoa toyny aza mandeha irery, mandehana miaraka amin'Andriamanitra, mandehana miaraka amin'i Jesosy, mandehana miaraka amin'ny fanahy masina. Engany antsika rehetra izay tonga eto androany, engany Jesosy mamonjy rehetra maneran-tany amakivaky ny 2025 miaraka amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen. Taditinao ve? Enoka, Genesis toko 5:12. Niara nandeha tamin'Andriamanitra. Niara nandeha tamin'Andriamanitra. Noa, Genesis toko 1:7. Niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Ilaina ny miara mandeha amin'Andriamanitra. Miara talana amin'i Jesosy. Miara tia amin'ny fanahy masina. Akizy ianao tonga eto, aza mandeha irery, aza miaraka amin'ny namany ratsy. Fadio zany. Zay tsy tokony viliviliana. Ho amin'ny sapanandalana miolokoloka kaoroan'Andriamanitra miaraka amin'ny mpanao heliko. Anakara atao amin'ny mpanoty ianao, aza manaiky, aza manaiky. Hoe ndao hoe tsisy mpampianatritsika androany, aza mody zany. Andao anao karaoke, andao hiditsary amin'ny casino, andao tsika ho ary, andao ho antsimba zaza. Tsia. Engany eny ankizy rehetra, ny tanora rehetra eto amin'ny Jesosy mamonjy, tanora miaraka amin'Andriamanitra isan'andro. Raim-pianakaviany, miaraka amin'Andriamanitra isan'andro. Paul dia mitantara ary manazava
dia ny zanak'Israely tany anefitra Koritiana voalohany toko 10:24 fa izy ireo dia niaraka tamin'ilay vatolampy fanahy zay nanaraka azy tany anefitra. Izy io vatolampy fanahy io Kristy io, Jesosy tompo io. Ary dia zao niara nandeha tamin'i Jesosy izy ireo. Misy teny fikasana mahafinaritra. Mateo toko 7:20. Indro zao momba anareo mandrakariva, mandra-patapitra ty 2025 ty, ombanao ane Jesosy, hiaraka aminao ane Jesosy. Romanina toko 9:30. Inona no lazaitsika any amin'izany zavatra zany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika. Tsy azony devoly toeriny ianao rehefa miaraka aminao Andriamanitra. Tsy azony Satana sakanany ianao tsy tonga amin'ny antsara voatendro anao. Tsy azony devoly avilalany ianao fa androso isan'andro ianao satria ombanao Andriamanitra. Ndao raisiny ty teny fikasany ty. Isaia toko 3:20. Andininy 2. Vakitsika manomboka amin'ny andininy 1. Tena ho anahy mitsy ty teny fikasany ty, misaotra Tompo. Ho an'ny rahalahyko rehetra koa ty teny fikasany ty. Tovy mafy ny amen na rahalahy. Ho an'ny anabavy rehetra koa ty teny fikasany ty. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy 3:21. Vankehitriny ry Jesosy mamonjy eo. Zao ny lazainy Jehovah zay nahary anao sady namorona anao ry zanak'Andriamanitra. Aza matahotra ianao fefa nanavitra anao efa niantso anao tamin'ny anaranao aho. Ianao anisy ianao amin'ity 2025 ty any Jesosy ianao. Inona mitohiny? Raha mitany rano ianao dia ombanao aho. Raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao zany. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy omay. Tsy rehetra aminao ny lelafo. Zao Jehovah Andriamanitra dia ray masiny Israely mpamotsy anao. Omeko ho avitra ao Egypta ary Etiopia Seba hosoronao. Aiza le amenina mafy be mihitsy. Amen. Ombanao any Andriamanitra, hiaraka aminao any Andriamanitra. Hoy ny ratsika, tsy amela irery, tsy amela irery, tsy amela irery. Zoro teo anila amin'ny Paoly izy tamin'ny fotoatsarotra ny lalovany. Nampahery amin'ny Paoly, namonjy amin'ny Paoly, nanavitra amin'ny Paoly, nanao fakakana ho amin'ny Paoly. Ampahery anao koa any izy mandritra ty 2025 ty. Amen. Dia hiaro anao, hitanao, anome zay ilainao, anome rariny anao, ary tsy ho viravirain'ny devoly ianao. Na toy ny ahoana, na toy ny ahoana. Ny alina rehetra, ny andro rehetra, segonda rehetra, minitra rehetra, ny ora rehetra, amin'ity taona vaovao ity. Engane, hiaraka aminao, hiaraka aminao, hiaraka aminao, hiaraka aminao, hiaraka aminao Andriamanitra. Zavatra fahatelo, inona no atao? Tena zava-dehibe ny tsodrano. Goavana be mihitsy. Goavana. Fantatry Esau, na inona fahalemena Esau sy tsy fahatanterahany. Na inona toe-panahany Esau. Ohatry ny kilangilangin'olona fafy zany. Anarao mba lamatoa fa tena ny fisainana faralan'olona. Iza moa ny teny hoe masoa inona le roa zay fizokina. Ameo amin'ny romboany embio aloha mba ilamina an'izany fiainako zany. Dia hoeto anareo mitambatra amin'ny fizokina. Ratsy Esau. Fa fantatry Esau tateorina ny valeran'ilay tsodrano. Zay nampitomany azy hoe rikakeo mba tsofrano koa, mba tsofrano re rikakeo. Dia za koa rehefa mba tsofrano le lafiko mifaladianao hoe mifona re aga dia ray any, ga dia tena ray any ny tsodranonao. Dia hoy boky ny Hebreo, tsy nahita izay bebana na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso azy. Mila tsodrano. Itsodrano antsika ny filohan'ny fikambanana ray aman-drentsika amin'ity androany. Itsodrano antsika ny Andriamanitra ray avy amin'ny seza fandrianany amin'ity
hotsofina rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity 2025 ity. Nomeritoko fa 2:24 zao ny tenin'ny Balaka tamin'ny Balama. Zay tsofinao rano izy dia vota. Amen. Izavy ny teo tahina manomboka androany. Tsofina rano ianao amin'ity androany ity. Alleluia. Jereo tsara. Genesis 1:20. Andriamanitra nitsodrano ny olombelona tamin'ny andro ny famoronana. Lasy vavy namoronana. Dia nitsofina Andriamanitra rano. Dia jereo olona roa ny aingana. Miliara nisan'ny mponina rehetra maneran-tany amin'izao 2024 zao. Akoatr'izao izay fanodimandry tany amin'ny siècle sy ny empire rehetrarehetra sy ny tantara ny fandimby rehetra tany aloha tany. Le tsodrano zava-dehibe. Genesis 1:7. Andriamanitra nitsodrano ny Noa sy ny zanany Toriteny safodrano. Melkizedeka nitsodrano ny Abrahama. Genesis 4:7. Isaka nitsodrano ny Jakoba. Genesis 7:7. Inona moa no nahatonga ny Hana, ilay vehivavy momba, lasa nanan-janaka? Tsodrano. Inona moa no singa anankiray anisan'ny nandresen'i David any Goliath? Tsodrano. Jereo fa na Jesosy azy. Nisy fotoana izy. Marka 10:9 ny ray sy ny zaza notrotrony dia nitsodrano azy izy. Jesosy nitsodrano ny mpianatra. Luka 4:20 ny 5:10 ka hatramin'ny 1:50. Tena ilainao le tsodrano. Mpianatra rehetra hiatrika examen amin'ity taona ity ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ho atao batisa rehetra amin'ny 12 janvier ho voatahiry aritra hatramin'ny farany ao amin'ny fahasoavana. Amen. Ho tahin'ny tompony ianao zay tonga eto amin'ity hariva ity. Hiavaka ao anatin'ny maro anenao amin'ny quartier misy anao. Tena ho tahin'Andriamanitra manokana ny fahasalamanao amin'ity 2025 ity. Amen. Nin valina bilana patahotra anao hatramin'izay. Ndeha ho tsofina rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Iova amin'ny parametra médical rehetra eo amin'ny fiainanao ho normal daholo zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Raha misy eto manana faniriana hoe Jesosy eo, za tsy hiditra ao hôpitaly mihitsy mandritra ity 2025 ity. Ho ataon'ny tompo aminao ane zany. Ho ataon'ny tompo amin'ny tokantranonao. Ho ataon'ny tompo amin'ny fiainanao ane zany. Amen. Raha misy maniry eto hoe Jesosy eo, mba te hiteraka kambana 3 zay mivady. Dinio tsara aloha. Ho avotsitra ity teny ity manko. Kambana anankiroa sa kambana anankitelo. Misy miteny hoe na 5 ary tsy maninona. Ho ataoko amenina. Jerentsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Zay tsy mananasa rehetra andritra izay fotoana maro zay, omen'ny tompo asa amin'izay ianao amin'ity taona ity. Amen. Misy rahalahy eto tsy mety mahita vady mihitsy. Efa tonga hatramin'ny tiliara. Ty taona 2025 ity. Tonga dia jereo ny espace rahalahy. Faleriny ser. Raha ihaniko nga misy be dia be. Tahity Jesosy anareo e! Hitanao ny tompo mandritra ty taona vaovao ty e! Amen! Ray sisa ny lazaiko. Dia omentsika ny ray aman-drenitsika ny fitsofan-drano. Zao no izy ataovy tena larana voalohany eo fiainanao Andriamanitra.
aza tolarana fahadimy, fahatelo, faharoa, fahaefatra. Fataovilarana voalohany. Ianao ny priorité amiko Jesosy io. Vao mifoha rainao, isotranao eo an-tongotrao aho. Vao mandray karama aho, ianao ny tsaroako voalohany. Halleluja! Amin'ny fahombiazako rehetra, ianao ny larana voalohany Jesosy io. Apetrao larana voalohany Jesosy. Tandrovo ny fiainanao ara-panahy. Aza vela tonga ota aminao ny vavanao. Aza vela tonga pentina aminao, anamatroka ny mahalarana voalohany an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Na ny sainao, na ny feritreretanao, na ny masonao, na ny tananao, na ny tongotrao, ny fonao, ny mombanao rehetra. Fadio! Arovy le fiainam-panoloran-tena. Arovy le fiainam-panahy. Arovy saripady ny fiarahana amin'Andriamanitra. Manomboka takona ny devoly eo amin'ny masom-panahin'ny olombovony zany. Fahatsapana lehibe sy goavana zany. Hany ka betsaka ny olona manomboka ohatran'ny hoe sasa ratsy. Sasa mininikiby. Eo lany ny fahamarinana. Taditsika fiainan'ny Saoly mpanjaka. Efa voasoratra voateny mesazy tena mazava tsara. Mandehana ianao, aringano tanteraka ny Amalekita. Fa tsy aringano amin'ny apahany. Tonga tany Saoly, niova hevitra. Tsy fantatra ihany koa izany conseiller an'le Saoly. Aza vonoina amin'ny matavy, iagaga ilaitsika iagaga. Unique ange io e. Sady geza, costaud. Tsy hay mitsy inona ny eritreritra tao. Teno entina niala amin'ny tany niaka amin'ny Amalekita, nentina nakany, tonga tany Mikmasy. Tonga avy any Samuel, zay efa nampahafantarin'Andriamanitra ny detailany rehetrarehetra ny zavatra nataony Saoly. Ary nideklara tamin'ny Samuel hoe manena ny amin'ny nanaovako ny Saoly mpanjaka. I Saoly sy ny fihetsaram-belatsiany nivoaka i arahaba sy itsenan'ny Samuela. Masina ianao, alleluia, tsy sotranao e. Ianao ke tena mpitory teny e. Ianao tena fatratra ianao, tena nafinaritra, alleluia. Efa tanterako ny tenin'ny Jehova, na tanteraka ny didin'i Jehova. Mbola tsy tapitra akory ny tenin'ny Saoly, mibarareoka ny ondry avy any amin'ny tany ny Amalekita. Ny tena ny omby avy any amin'ny tany ny Amalekita. Inona ho zany fimamany fibarareky ny ondry. Reny ny sofiko izany. Jerena koa ty iagaga sambobelona, ny araba tena. Ary iagaga dia efa tena velombelona mihitsy e, lasa tokoa ny fahafatesana sy ny fangidiny. I Saoly tsy nafantatra ny ninikiby eo anoloan'ny fahamarina. Veriny ilay taona tokony ho satroan'Andriamanitra voninahitra ho azy. Ilay taona tokony ho ankasitrahana ho azy. Tapaka tena toena ny taona, ny fitahiana sy ny fahasoavana. Raha lasy anabavy, zay tahian'Andriamanitra dia voataha mandrakizay. Ianao zay tonga eto androany, ho tahian'Andriamanitra ny ianao mandritry ty taona vaovao ity. Tandrovo ny fiainana ara-panahy. Aza manao kitoto, aza manao atsirambana, aza misangiota, aza mamela ny Satana. Hiditra anao baranahany, anao barovo, kangalatra, ny anjara tokony ho anao. Terizo madio ny tenanao, ny fonao, dia hitahanao Andriamanitra ary hiara-dalana aminao Andriamanitra. Afaka manao amen na mafy be antsika azafady. Tahiny tompony antsika rehetra. Manomboka androany dia zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mbola tsy tonga any an-trano akory ianao te handray zavatra avy amin'Andriamanitra. Santatry ny fitahinanao amin'ity 2025 ty. Amen. Ary farany indrindra,
Tsofintsika rano Jesosy mamono sy ministerany. Alleluia! Alleluia! Tamin'ny zomara ny vavaka teto aho tsy te hiteny aminao hoe zany ampahitan'Andriamanitra fahitana. Tsy te hilaza zavatra betsaka. Manetry teny eo ambany tana maherin'Andriamanitra tsika. Misy zavatra tiany ny tompo atao amin'ity 2025 ity. Ary tsy amin'ny alalana olona avy atsimo na andrefana na avaratra, amin'ny alalanao, amin'ny alalanao, amin'ny alalanao, amin'ny alalantsika rehetrarehetra. Ary tsy ho an'ity toerana ihany, fa ho an'ny Madagasikara ray manontolo. Ndeha tsika hivavaka androany, ndeha tsika hanatona ny tompo androany. Amen. Ho satroan'Andriamanitra voninahitra ny aty taona ity. Ho amin'ny tokantranonao, ho eo amin'ny fiainanao, ho eo amin'ny ankonanao, eo amin'ny fahasalamanao, eto amin'ny fiainam-piangonana sy ny fanompony Jesosy mamonjy ray manontolo. Hitantsika ny Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Mahatoky ianao. Tsy atahotra ara eo. Manasa ny reto mpitendry mahafinaritra reto hitendry. Ataontsika aloha io irio. Vita io irio. Asaintsika ny ray aman-drentsika. Itsodrano. Itsodrano. Aza raisina amin'ny hoe fahazarana. Tsia. Fataovy tena sokatra tsara ny fonao. Sokatra tsara. Io resaka ara-panahy io dia mila fahatsoram-po. 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 Fahatiavam-po. Andriamanitra ny hamangy atsika. Hitantsika. Ray an-tanana ny zavatra rehetra. Tsangantsika. Mahatoky ianao. Valo amby 50 samy miteny amin'ny finoana androany. Halleluia. Mahatoky anao tsy atahotra eo ny fahitana ahita toy fijeninao. Mahatoky anao ianao no mpamonjy ahy ny fahendrena anao zay tokony atao amin'ny heriko rehetra. Amin'ny heriko rehetra ity anao aho rilay ampingato. Ity anao aho rivato lampoko amin'ny andro mpianako tsomandrakiza. Alleluia. Manjaka ny tompo. Alleluia. Manjaka ny tompo. Alleluia. Manjaka ny tompo. Oh, alleluia. Manjaka ny tompo. Piainako tsomandrakiza. Amin'ny heriko rehetra. Sokafony fonao, sokafony fonao. Mpanjinan'Andriamanitra manana fatokina sy finoana. Rilay amin'ny andro mpianako tsomandrakiza. Alleluia. Manjaka ny tompo. Alleluia. Manjaka ny tompo. Alleluia. Manjaka ny tompo. Alleluia. Manjaka ny tompo.
mitaka